Miarahaba anao ny tokantrano manaraka ny meteontsika amin'ity herinandro ity aloha zany ny tapany voalohany amin'ny herinandro dia ny fandalovan'ilay rinon-drahona hitantsika amin'ny sary ato atsimon'ny nosy aloha ny tena manamarika azy zany hoe mipetraka ny zavona isaky maraina zany ho an'ny afovoantany mety misy ny tandrinon-drahona ho an'ny tapany atsimon'ny nosy ao anatin'izay ny ambiny kosa maina tanteraka rehefa avy eo moa tena hitantsika ny mahakasika an'izay any amin'ny faraparan'ny herinandro any kosa dia ny fisina anticyclone ray zany ato atsimon'ny nosy no anamarika na andravitry ny toetrandrontsika ary vokany dia miverina midina kely indray ny maripana any amin'ny faran'ny herinandro any ilany atsinanan'ny Madagasikara ary mety miverina ihany koa ny orana sy ny herik'andro ao anatin'izay ny ilany andrefana maina tanteraka ny andro ao anatin'izay raha ny any an-dranomasina aloha zany amin'ny ankapobeny raha ny tenoandro dia somary tsy dia misy fiovana loatra amin'ny antonony hatrany aloha zany ny mionja saika manodidina ny morontsiraky Madagasikara iny. Raha ny toetrandrontsika aloha ny rapitso vao maraina dia misy ny zavona araka ny efa natsiko teo mety mitreraka izay any amin'ny faritry Vakinakaratra, Moronmania, Mahatsatra ambony mahazo ihany koa ny any amin'ny faritry ny Iorombe any. Misy ny tandrinon-drahona mandalo any amin'ny distrikany Antalasy Analanjirofo ary ny tendrony avaratry ny Madagasikara any amin'ny faritry Dianany. Ny ambiny kosa dia mibalika tanteraka ny masoandro any rapitso tolakandro mandraondraona ny andro any amin'ny tendrony atsimon'ny faritra Androisy ny faritra atsimo andrefana mety misy ny tandrivo-drahona manodididina ny Mahabo sy ireo manodididina azy eo moa zany mety miaina an'izay torak' izay koa ny ilany atsinanan'ny Vakinakaratra sy Moronmania iny. Mandraona mety arahina tandrivo-drahona ihany koa ny andro any amin'ny morontsiraky ny faritry Sava sy Diana. Ny ambiny dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro any avoantany, ny morontsiraka kosa maina tanteraka. Raha ny maripana voavinavina dia eo amin'ny 5 4 eo ny ambony indrindra ho any avoantany, misy fiakarana zany zay ny ilany atsinanan'ny nosy kosa 9 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny any amin'ny ilany andrefana moa zany dia 7 ka hatramin'ny 4 degré celsius mipetraka any amin'ny faritry Betsiboka izay maripana ambony indrindra izay. Ho an'ny andron'ny alarobia dia saika mbola mitovitovy amin'izay hatrany ny maraina misy ny zavona ho an'ny avoantany manomboka any amin'ny faritry Vakinakaratra ka hatrany amin'ny faritry Iorombe, mety mahazo ihany koa ny atotan'ny faritra nosy iny zany. Ho an'ny tapany atsimo atsinanana zany hoe ny faritra atsimo atsinanana sy ny morontsiraky Taolagnaro ary koa ny distrikany Antala Analanjirofo dia miandry tandrivon-drahona amin'izay andron'ny alarobia izay. Ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro. Raha ny maripana voavinavina ao anatin'izay dia mbola tsy misy fiovana firy aloha amin'ny ankapobeny zany ho an'ny voatany misy fiakarana kely koa zay ho an'ny tapany atsimon'ny nosy ary ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy ihany koa somary midina kely eo amin'ny 13 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra voavinavina amin'izay andron'ny alarobia izay. Amaranantsika azy ny andron'ny alakamisy mbola mipetraka hatrany aloha ny zavona ho an'ny voatany ary ny tandrivo-drahona any amin'ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritra nosy iny zany miaina an'izay ihany koa ny any Ambibe sy ireo manodididina azy mibalika ny masoandro any morontsiraka andrefana sy ny voatany saingy efa manomboka midina tsikelikely indray aloha ny maripana raha ny any amin'ny ilany andrefany nosy iny satria dia midina 5 ihany koa ho an'ny faritra nosy iny zany. Ny any amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny nosy kosa 7 ary mahatratra raiky amin'ny 30 degré zay any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara. Miakatra 30 degré ny maripana ambony indrindra eto Madagasikara amin'izay andron'ny alakamisy izay eo amin'ny 30 degré hita any amin'ny faritry Betsiboka sy Analalava any zany izay maripana izay ho an'ny avoantany tsy dia misy fiovana be misongadina ao anatin'ny 3 andro raha ny maripana izay hatrany. Izay ny meteontsika tamin'ity an'io ity raha pitsinay fotoana manaraka velomoto.